mamaky ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7:20 manomboka amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny 21. Deutéronomie toko 7:20 manomboka amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny 21. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mpaminany izay sahy ilaza ny teny amin'ny anarako nefa tsy nasaiko nolazainy na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanikafa dia atao maty. Ary raha hoy ianao anakapo, ataontsika ahoana ny fahafantatra ny teny izay tsy nolazain'i Jehovah? Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany. Tamin'ny fahasahisahiana no nilazany mpaminany izany, koa aza matahotra azy. Mbola itony vaky-teny. Hotohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Hebreo toko 4 ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Hebreo toko 4 ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa alela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo imasony izay hafarany ataontsika. Faranantsika famakiana ny teny soratra masina araka izay hita ao amin'ny filazantsaka nosoratan'i Marka. Marka toko 2 ny andininy 1 hatramin'ny 12. Vakiana eo am-pitsanganana. Marka toko 2 ny andininy 1 hatramin'ny 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niditra tao Kapernaume indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana azy, ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjainy efa daha. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay nararin'ny paralisisa. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny eloko ao. Ary nisy mpanova-dalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay mararin'ny paralisisa hoe, voavela ny eloko ao, sa ny manao hoe, mitsangana, beto ny fandrianao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrianao ka modia ny antranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany niaraka tamin'izay, ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe, tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
Avy izahay efa mbola nomenao izao fotoana izao, nafahanay nandreny ny teninao. Teninao tokoa Tompo dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Teninao dia fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ka raha hotoriana aminay ary izany Tompo dia mangataka amin'ny fanahinao masina izahay hiasa amin'ny mpanomponao azahoany manambara ny sitraponao aminay. Ny fonay izay miainy koa Tompo dia sokafy midanadana mba hidiran'izany teninao izany, fa tsy ho fahazaranao anay fotsiny miaino izany. Teninao tetehany ny fiainanao anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy ny anaovanay izany vavaka izany. Saotra raha eo, amen. Aminao reny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanafito izay lohan'ny seza fiandanany avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina laha matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Marika toko faharoa. Ny tany Palestina dia mizara roa tamin'ny andron'ny Jesosy. Faritany anankiroa izy, ny faritany avaratra natao hoe faritany Galili izay misy tanàna lehibe atao hoe Kapernaum, manaraka ny sisiny farihy lehibe atao hoe farihin'ny Kapernaum, atao hoe farihin'ny Genesareta koa atao hoe farihin'ny Betesda koa izy io. Ny tapany atsimo atao hoe faritamin'ny Jodia, misy ny Jerusalema sy ny tempoly. Ka any amin'ny tapany avaratra zany le resahany amin'ny toko faharoa amin'ny marika ity dia ny Kapernaum. Maro ny olona tafangona, tsy omby trano, atrena ambaravara, tsy omby rehefa mitoroteny i Jesosy. Nisy olona mitondra olona marary ny paralysisa na paralizia zany, lanjainy olona efa daha, tsy afa mihetsika tsony zany izy. Ny tapo-trano any Palestina tamin'izany fotoana dia maro tampona, afaka petrapetrahana ohatran'ny terasy zany, afaka anazana vary, afaka anaovana fety, ary matetika misy loaka karazana lavakombarika zany ao ambony ao. Ary zay goka zay no goanin-jareo ngeza kokoa zany mba handatsahana ny fandriana nisan'le marary.
teo Jesosy nanasitrana kanefa mialohan'ny fanasitranana dia famelan-keloka nomeny niteraka resabe zany a tamin'ireo mpahay lalàna mpahay soratra masina dia namaly Jesosy ka nivaly teny Jesosy no akatsika ny fampianarana. Nivaly teny Jesosy amin'ny marika 2:5 no vakitsika. Marika 2:5 vakitsika aminaran'ny Tompo. Iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay mararin'ny paralysisa hoe voavelany elokao sa ny manao hoe mitsangana betaon'ny fandrinao ka mandehana. Inona ny moramora na iza ny moramora ho Jesosy ny miteny amin'ilay olona marary ty hoe voavelany elokao sa ny manao aminy hoe mitsangana betaon'ny fandrinao ka mandehana. Zany hoe raha atsorina zany inona moa no mandeha aloha, inona ny zava-dehibe, famelan-keloka sa fahasitranana, famelan-keloka sa famonjena aty amin'ny tany, famelan-keloka sa famahana olana, inona ny mandeha roa. Nanehoan'i Jesosy ny fahefana, ny fahefana tenin'i Jesosy eto no resantsika. Ny fahefana tenin'i Jesosy dia miseho amin'ny fahefana amela heloka. Fahefana amela heloka, ary zany ny voalohany mba ho fantatra rehefa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany amela heloka. Zay ny zavatra voalohany. Ary matetika adinitsika zany lanja ny famelan-keloka izany. Mba vakitsika hoe ny andinin'ny 5. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa hoe anaka voavelany eloko. Hitan'i Jesosy ny finoana, hitany ny fitiavana, hitany ny fanantenana tamin'izy 5 lahy. Dia nanapa-kevitra Jesosy hanome ny tsara indrindra, ny ilaina indrindra, ny zava-dehibe indrindra, anaka voavelany elokao. Ary zay no matetika adinin'ny olona hoe ny lanja ny famelan-keloka. Fahefana Andriamanitra io tsisy afaka manomeny io afa-tsy Andriamanitra. Ary zay natonga ny mpanorona-dalàna teo taitra hoe ahoana tsara, tsy fanasitrana nataon'le ty fa mamela heloko izy, fa nga misy mamela heloko izy afa-tsy Andriamanitra. Amin'ny 9 sy 7 vakitsika. Ary nisy mpanorona-dalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritry tampony hoe nahoana le ty no miteny toy izany, miteny ratsy. Teo amin'le mpahay lalàna, mpahay soratra masina, Andriamanitra irery ihany no afaka mamela heloka. Zany hoe Jesosy dia mampitovy ny tenany amin'ny Andriamanitra, satria io fehezan-tenin'i Jesosy raha mijosy dia anaka voavelan'Andriamanitra ny helokao. Fa nga anao nahita Andriamanitra, nahita azy efa namela ny tenan'izany, sa ianao misolo tenan'Andriamanitra ary mampitovy ny tenanao amin'ny Andriamanitra mihitsy ka manome zany famelan-keloka izany. Fantatra Jesosy tsara ny etrerina ary marina zany, mbola nampiny Jesosy inona moa ny moramora, mamela heloka sa manasitrana. Inona ny ilaina kokoa ny famelan-keloka sa ny fanasitramina, inona ny sarotra omena kokoa ny famelan-keloka sa ny fanasitramina. Izay eritreritry zareo zay mihitsy natodiky Jesosy amin'izareo, zany natao hoe méthode réflexive. Zay indrindra nitondrako azy ho Jesosy ary omeka anareo ny valiny amin'ny 10 ny valiny tapany voalohany ahoana izy, fa mba ho fantatra rehefa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany amela heloka. Manana an'izany fahefana zany aho Jesosy, amela heloka ka manome aho. Ary zay zany nasahirana azy reto. Ary zay ny zavatra voalohany omeny Tompo ny famelan-keloka. Rehefa mianatra pastera dia manao test psychoteknika dia amin'nytanina foana hoe alaharo reto zavatra telo reto. Inavy moa ino ny zalahy? Dia ny tany tsy maintsy naheno an'izany zay nanao fanadinany tany. Dia izy hoe maika fa tsy zava-dehibe, zava-dehibe fa tsy maika, zava-dehibe sady maika. Dia ahoana ny filaharan'ireo? Izy ary koa tsy tadidy zay dehibe. Zay koa natao saty mila miaino aingana be vao mahavaly an'izany fa ataoko miadana hoe maika fa tsy zava-dehibe, zava-dehibe fa tsy maika.
maika sady zava-dehibe. Izany mandeha aloha dia ny manaraka maika fa tsy zava-dehibe, satria raha tsy mipetraka iny tsy mipetraka ilay zava-dehibe ny dika dia ny farany zava-dehibe fa tsy maika. Ny famelan-keloka anefa ny retenen'i Jesosy eto matetika tsy mahamaika atsika. Raha misy olona marary mafy ina tadiaviny famelan-keloka sa fahasitranana. Raha misy olona migadra ina ny mamaika azy fahafahana sa famelan-keloka. Raha misy olona boka-trosa aiza ny mamaika azy famelan-keloka sa fandoavana ny trosa. Zay le olombelona zay. Kanefa raha voalohany trosanao, sitra eny anao, afaka ianao miditra nan-danitra sa tsy miditra. Fa raha voavela heloka anao miditra sa tsy miditra. Ary zay le tsara indrindra no meny tompo. Fa matetika amin'ny fiainana andavanandro tsy vakin'ny olona aloha. Ary na ifamelan-keloko mena ty am-piangonana koa nga misy miaina tsisy miaina. I Jesosy no men'Andriamanitra ny fahefana mela heloka dia avy eo nampitainy tamin'ny fiangonana na elokizy na elokizy na velona dia ho voavela izany. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany na zao no famelan-keloka. Fa noho ny zavatra mangedantsika maro samihafa dia adinontsika ny lanja ny famelan-keloka. Le vahaolana ety amin'ny tany tsy mitondra anao mankaiza akory. Androana anao sitrana rapitso anao mbola marary ihany. Fa ny famelan-keloka ary zay ny zava-dehibe nomeny tompo rehefa nahita ny finoany reo izy ny famelan-keloka nomeny. Ary zay le hery ny fahefan'i Jesosy, fahefana melan-keloka. Mba tsapany fiangonana ve ny lanjan'izany famelan-keloka izany. Ary satria Jesosy nanome an'io, tsy ny olona rehetra teo ny nomeny azy, misy dikany koa. Ny famelan-keloka na dia memem-pona ara tsy ny olona rehetra mahazo an'io. Tsy ny olona rehetra mankaty am-piangonana vao vela heloka avokoa. Fomba ahoana moa ny raisanao famelan-keloka mody fa ianao nalao telefona tamin'ny famelan-keloka. Tsy ny olona rehetra mankao amin'ny fiangonana ny mahazo famelan-keloka, ao kokoa sy azava le resaka. Mandainga raha vao milaza an'izany. Fa misy tsy vao vela heloka mody ka mila fitandremana koa io. Fa ile marary ny paralysisa ihany ny tenen'i Jesosy vao vela ny heloka tamin'io. Fahefana mela heloka. Ny zavatra faharoa, zay vao manaraka le faharoa dia momba ny famonjena, momba ny famahana olana, fahefana maha olana, fahefana monjy izay ilazana. Zay vao manao an'izany Jesosy, famelan-keloka omeny aloha dia manaraka ny fivaha amin'ny olana. Ary zay mahatonga azy miteny avy eo hoe inona moa no moramora. Ny miteny hoe mamela heloka sa miteny hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandeha. Rehefa tonga amin'ny fotoanany vahaolana, misy dikany hoe betao ny fandrinao, satria talohan'izany le fandrinana ninona? Ny batan'le olona. Fa zao ndray le fandrinana no bataina. Zany hoe rehefa miaona amin'ny tompo ianao, ny resy lasa mandresy ny lavo tafarina ny malemy mandeha. Ny olana lasa inona? Lasa vahaolana, problème solving hozy ny teny anglisy. Ary zay fa le condition sy ny kanao mandeha aloha zany dia ny famelan-keloka. Ary zay mahatonga Jesosy miteny hoe betao ara ny fandrina, mitsangana betao ny fandrinao ka modiana tranonao. Tandremo koa fa Jesosy rehefa manasitrana. Misy dikany tsirairay le teny hoe mitsangana. Le mitsangana eto dia mariky ny fitsanganana maty. Satria voan'ny paralysy zany fatatsika fa namany maty zany. Ka le mitsangana zany tamididony Jesosy nitsangana tamin'ny maty io. Ny olona voavela heloka no hitsangana amin'ny maty. Zay ny dikan'io. Zay mahatonga ny famelan-keloka mandeha aloha. Ny olona voavela heloka no hitsangana amin'ny maty, fa ny olona tsy voavela heloka dia inona mandehandeha? Faty mandehandeha. Miditra azy izy faty mivoaka mbola faty ihany. Zay ny dikan'io, zay ny dikany hoe mitsangana. Mitsangana amin'ny maty ny dikan'izany. Ny olona nazy famelan-keloka no mahazo vahaolana, mahazo famonjena, mahazo fanasitranana, mitsangana amin'ny maty. Betao ny fandrinao zay raiso an-tanana ny olanao, fa miaraka amin'ny Kristy ianao. I olana io raiso io azo antosirana. Ahoana moa ny vahaolana nomeny Andriamanitra tamin'ny Mosesy? Tamin'ny ray mandeha Mosesy tariam-bodin'ny tendrombohitra, atsipazo amin'ny tamin'ny tehanao izy
Mosesy, izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia natsipony Mosesy dia nivadika inona? Nivadika mena rano. Dia nandositra i Mosesy. Inona nitenenin'Andriamanitra taminy? Raiso izy. Misy dikany zany. Manoera amin'ny devoly dia andositra nareo izy. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana nareo. Raha mbola andosiranao foana ny olana, tsy aly izy fa raiso izy. Zay ny sary tenenin'Andriamanitra Mosesy, raiso io bibilava io teny io. Rehefa niraison'ny Mosesy izy dia naninona? Nivadika tena teo masina. Ary zay le hoe betao ny fandrianao. Fa le hoe modiana tranonao koa mbola misy dikany. Ilana fitandremana koa rehefa sitrana. Mijoro vavolombelona anatrano, miasa, réinsertion sociale. Fa tsy hoe angonona bobaka be ny olona sahirana sy takan'izany fa verena amin'ny fiarahamonina izy hiasa. Fa tsy hoe angononao lasa fokotany, lasa commune, fa verena amin'ny fiarahamonina izy hiasa. Raha tena olona voatefy marina voaofana. I Jesosy koa tsy tahaka ny fanaony sasany eta ty ny bekiana reo, ny kalesana reo, miakara aty dia asehofa reto, alleluia. Mody. Maro ny olona sitrana teto amin'ity fiangonana ty fa tsy mbola nisy nakarina teo miakara eo dia atao bebe le fandehana. Tsy manao trafic d'influence amin'izany Jesosy. Lasa mody izy. Any anao miasa, anao sy Andriamanitra io. Zay koa ny dikany hoe mody ianao. Ary talanjona ny olona rehetra hoy satria hafa ny fipetraka Jesosy rehefa manao zany, famelan-keloka aloha. Fa mahana olana na dia tsy miseseo ary. Anatin'izany fa mahana olana zany. Ary zay le herin'ny tenin'Andriamanitra zay no resahana amin'ny Hebreo 4 teo. Ahoana ozy izy fa haitsika tsy anjery tsara fa velona sy maro. Tahaka ny sabatra roa lela hoy izy, zany hoe maranitra ty amin'ny vonya, maranitra ty amin'ny kibony zany. Double sharpened sword hoy izy ny teny anglisy. Ireny zany ny fanaony mpanoratra ny Hebreo reto dia ile antsikely ohatran'ny lama fanaony mpandidy, chirurgie zany le resaka eto. Izy iny mako tena maranitra izy iny, afaka manavatsava n'aiza n'aiza. Zay ny sary ampelantanan'le mpanoratra ny Hebreo hoe afaka manindrony satria ohatran'ireny ny fampiasan'ny olona tamin'ny medisina taloha tranainy. Sabatra ohatran'ireny ny ampiasainy raha mandidy izy. Mampisaraka ny aina ny fanahy mitsoka, mamantotra ny heritreritra zany hoe mamaky vaky ny tenanao manontolo ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola tsy namaky vaky ny tenanao ny tenin'Andriamanitra, tsy mahazo famelan-keloka ianao. Fa miditra aminao dia mamaky vaky ny fo ny tonona ny tsoka ary zay mahatonga azy mahasitrana. Mamaky vaky ny tenanao manontolo io tenin'Andriamanitra. Ninona eto amin'ny faharinana créature izy tsy maintsy aseho. Ny zavatra miafina aminao any tsy maintsy aseho. Ao amin'le anaovantsika compte rendu zay midikany hoe izay afara amin'ny ataontsika. Raha mbola tsy namaky vaky ianao ny tenin'Andriamanitra, tsy lasa lavitra ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra. Tsy miantraika aminao ny fahefa amin'ny tenin'Andriamanitra. Lasa réfractaire ianao, mpamerina, fa tsy mandray an'le izy. Dia manontany foana izy indray ny tantaran'ny fiainany tany amin'ny pastera tany. Zay koa zany no ataon'ny sasany avy eo. Ireo koa tsy hisy torotena tao fa raha tsy mitsikilo fiainany hafa foana. Nefa tsisy nahita azo mamitaria amin'ny anina akory teo. Fa le toroteny misy an'izany dia lazainy fa nahita azy. Fa ny soratra masina tena mianjaanja, miariary izay rehetra tao. Izany rehetra zany takiana finoana. Io famahana olana io koa. Marika 5. Nisy demoniaka nentin'ny rainy teo, tsy nisitran'ny apôstôly. Gaga ny apôstôly fa tsy sitran'le izy kay le dadan'le zalahy kely mararya tsy mino. Zay ny natonga azy tsy sitrana. Tsy mino ny fahefa amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Marika 5 ny 2:20 hatramin'ny 4:20 vakitsika. Ary nazeriny matetika tao anaty afo
sy tao anaty rano izy mba hamono azy. Fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Ho Jesosy taminy. Hainao hoe ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. Amen. Raha mba misy hainao tezitra dia so hainao ahoana mo ty rangatia. Izy ty mo fahaizana sa finoana. Ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. Rehefa mino ianao ho azonao ny famelan-keloka, ho azonao ny vahaolana. Teo ranga vao tetra fa ny valin-teniny koa raha mbola manorisory. Ahoana moa le valin-teniny? Amandiny fefatra amby 20. Mino aho dia ahoana indray nefa mitohina? Mijeo. Sady mino ihany izy no tsy mino. Zay le saritsika. Zay ny saritsika zay. Sady mino ihany no tsy mino. Le vavaka atao fahoany fo sode mbo sode. Fa raha amin'ny tokony izy tsy tokony sitranina koa ty zaza ty ary zaitra tokony tsy sitrany apôstôly ane. Satria tsy olona tsy mino io. Fa noho ny amin'ny Jesosy tompon'ny fahefana rehetra no sitraminy ihany le zaza famindrampo. Fa raha amin'ny tokony izy tsy tokony sitraminy satria tsy mino le olona. Jakoba 5. Ny andininy 7:10 hatramin'ny 5:10 mamintana le zavatra nataontsika teo. Jakoba 5, anan-kavanana be aminy Jakoba. Andininy 7:10 hatramin'ny 5:10. Vaky itsika. Misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy vava. Misy faly va? Aoka izy elfiderana. Misy marary va aminareo? Aoka izy ampaka ny olon'ny fiangonana. Ary aoka nosotra dililo azy aminaran'ny tompo ireo sady hivavaka aminy. Ary ny mivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Fa ny tompo no hanangana azy. Ary raha nanota izy dia avela. Tanareo fa le famonjena sy ny famelan-keloka tsy misaraka. Le fahasitrana sy ny famelan-keloka tsy misaraka. Raha misy ory izy, raha misy manana olana, raha misy faly, aza janona ny fivavahana sy ny hira. Antsoa izy ny namanao, antsoa ny tompona andraikitry ny fiangonana. Ireo manana finoana noho ianao mba hivavaka io. Ary ny fivavaka ny finoana dia monjy. Azo famelan-keloka koa izy. Ny andininy 9:10 vakitsika. Ko mifanaiky heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ny fiasan'ny mivavaka ny marina dia mahery. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia miseho mifamelan-keloka. Ilo no mandeha aloha ataovy izay azahoanao antoka fa olona voavela heloka ianao. Dia manaraka ho azy ny sisa rehetra satria izy koa manana fahefana hamany olanao, hamonjy ianao. Ho aminao ny izany famelan-keloka sy famonjena noho ny fahefan'i Kristy izany. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao. Fanambaranao taminay ny fahefan'ny teninao. Ny fahefan'ny teninao Andriamanitra dia miseho amin'ny famelan-keloka. Ary nambarana taminay fa manome anay ny tsara indrindra ianao Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany tompo,
Andriamanitra mpamonjy ianao ka manome anay ny vahaolana mba hahatonga anay ho mpandresy eo amin'ny fiainanay. Tompo Andriamanitra eo, manoloana izany fitiavanao sy ny sitraponao Andriamanitra dia tsy tanteraka izahay. Mpanota aminao izahay, sady manao ny meloka eo anatrehanao izahay, manao ny ratsy sy miodina eo aminao izahay, ka miala amin'ny didinao sy ny fitsipikao. Mifona aminao izahay Tompo, satria olona izay tsy mahay miaino anao izahay, ka tsy mankatoa ny didinao sy ny fitsipikao ary ny sitraponao Andriamanitra. Anao kosa Andriamanitra ny fahamarina sy ny famindrampo ary ny famelan-keloka. Tompo Andriamanitra eo, mifona eto anatrehanao izahay, satria tsy tanteraka izahay fa olombelona miora miova fo izahay, miora miodina eo anatrehanao. Ankehitriny Andriamanitra, inoa ny vavakay sy ny fifonanay izay miakatra any aminao. Taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavakay izany. Amen. Andriamanitra ary manomenao ny tsara indrindra izy, mitsangana indray teso mafaly fa mafany fahotantsika izy. Oe ny Tompo, mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambony tany mba hamela iloka. Noho izany ary dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, ny aminaran'i Kristy Tompo samy amideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny heliny, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitakany fanahiny. Amen.
Havana andeha iombona amin'izao vavaka fangatana izao isika hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay io, dia raina sy ombem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina. Manana fahefana, tompony fahefana, maneho ny fahefana amin'ny famelana ny elokay, maneho ny fahefanao mba hamonjy anay. Dia misaotra anao zay Jesosy Kristy Tompo, noho izany fahefanao avo ambony tsy takatra ny saina izany, kanefa dia ampiarinao aminay izay ambany izay tsinotsinona. Ko misaotra mankasitraka anao Andriamanitro, fa na dia tsy mendrika tokoa azy izahay, dia nomenao Jesosy Kristy Tompo sy ny fahefany mahagaga hamindra fo amela eloko anay, ary indrindra fahefana hamonjy anay, hanafaka anay ny amin'ny famatoram-pahotana, ny geja ny zava-maro samihafa izay manjo anay. Dia misaotra mankasitraka Andriamanitro, fa fitiavan-dehibe tsy takatra ny sainay tokoa izany fitiavanao izany no porofonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Noho izany fahefanao izany Jesosy Kristy Tompo, ilay mamela ny elokay sy ilay mamonjy anay, izay asehonao sy ariarinao amin'ny fiainanay. Dia indreto izay tonga eto anatrehanao, miakoka eto anatrehanao, manaja anao, manome voninahitra ny anaranao, fa indrindra ihany koa mitalao sy mangataka aminao. Izany teninao izany anay hitoetra ao am-ponay, izany teninao izany anay hiainanay ho tonga fiainanay, fa tsy handalo fotsiny ihany, ka hamitaka ny tenanay zahay. Ary izany teninao izany Tompo hitoetra, hiteraka finoana ao anatinay. Mangataka aminao ary zay Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompon'ny fahefana, amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mangataka izay mba ho tarihinao ho amin'ny fandinihan-tena mandrakariva, manoloana ny fahefanao, manoloana ny voninahitrao, manoloana ny famonjenao. Dia tario zay Tompo mba handeha amin'ny fahamarinana mandrakariva eo anatrehanao. Tario koa zay fanahy masina mba hitombo amin'ny finoana eo anatrehanao. Koa izay tsirairay avy izay nandresy naheno izany teninao izany tamin'ity androany ity, dia hitombo amin'ny finoana, ampiorina ny fanantenanay eo aminao Jesosy Kristy ilay Tompon'ny fahefana, afaka mamindra fosy mamela eloko ary mamonjy anay. Dia ataonay aminao Tompo, aminao rery ihany no anateranay ny fanantenanay sy ny tokonay amin'izao sisa izao. Ko mivavaka aminao ary izay ankehitriny ry Tompo Andriamanitray, ho anay tsirairay avy izay tonga eto, eny tsy tonga any atokantrano any, manaraka amin'ny tambazotra tserasera, dia fantatrao tsisy miafina aminao avokoa zahay tsirairay avy. Fantatrao Andriamanitro ny faniriana sy ny fikasana tsara izay ao anatinay ao, mba hasoa sy hatsara ny fiainanay. Tsisy miafina aminao zany Andriamanitro, irinay mba ho tanterahinao araka ny haben'indra fosiny ny fitiavanao. Samy manana ny fanirinay zay Tompo, na ny antitra, na ny lehibe, na ny tanora, eny ny zaza, dia fantatrao Tompo ny mahasoa anay, mangataka izay mba ho tanterahinao araka ny haben'indra fonao zany. Dia ho tanterahinao ane zay rehetra mahasoa anay amin'ny ho avy rehetra. Fa mivavaka aminao koa zay androany Tompo, amin'ity ankehitriny ity, ho an'ny tsirairay avy, ao ny misy ny manana olana maro samihafa eo anivon'ny tokantrano, ny fikorotanana ao anatin'ny tokantrano, ny olana amin'ny fitaizana, ny olana amin'ny lafiny ara-pitiavana. Dia mangataka aminao zay ry Tompo Andriamanitray io, mangataka aminao zay Jesosy Kristy ilay manana fahefana. Ianao dia mahay ny zavatra rehetra ary afaka miasa eo amin'ny fiainanay, ary raha miasa ianao dia tsy misy mahasakana. Hiasa eo amin'ny fiainanay ianao Tompo, ao anatin'ireny olana samihafa izay mianjady aminay ireny. Mivavaka aminao koa zay ankehitriny Andriamanitro ho an'ireo namanay izay nozoim-pahoriana. Ianao Tompo no ampody indray ny fanantenany, ianao no androtsaka ny fiadananao hitoetra ao anatin'ny fon'izy ireo, azony mitoky aminao Jesosy Kristy ilay Tompon'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra.
dia matoky izay Andriamanitra fa eo am-pelantananao ny fiainany tsirairay avy, tsisy miafina aminao zany, ka hiasy ianao amin'ny fiainanay. Mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ny fiangonanao, ianao no ampijoro ny fiangonanao mba ho vavolombelonao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahamarinana rehetra, ireo mpitondra fiangonana rehetra, mpitoro ny filazantsara rehetra, ny fahefanao Jesosy Kristy no hanapaka eo amin'ny fiainan'izy ireo, azony manana fahasahiana ijoro ho amin'ny fahamarinana sy ny fitoriana ny filazantsaranao. Mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ny firenenay, ianao Jesosy Tompo no ametrahanay ireo mpitondra isan'ny tsokajiny izay mitondra eto amin'ity firenena misy anay ity. Tahionao izy ireo Andriamanitro, ianao no amindra fo amela heloko any amin'izay mety tsy ho fahamarinana izy ireo, ianao no hitarika azy hanome fahasalamana ny mehery azy ireo, azony mahefa ny adidy izay efa nakininao eo am-pelantanana izy ireo. Hoentina mbavaka eo anatrianao koa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka, ianao Tompo no mahafantatra ny toem-piainany tsirairay avy, ao ny ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahatrana lalina, dia ianao ampahery azy ireny. Ao Tompo ireo malagasy namanay izay vao avy nolalovan'ny rivo-doza dia miaina ao anatin'ny fahasairanana sy ny fahatrana tanteraka, ianao ampahery azy ireny Tompo, ary hitarika azy mba hatsiaro ihany koa fa Jesosy Kristy manana fahefana ianao, ary afaka mahatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Dia izany Tompo no vavaka sandratra izay rehetra mahasoa anay, tsy voatononay tao anatin'ny vavaka izay nasandratra iteto, dia fantatrao avokoa ireny, tsisy miafina aminao ireny, irinay mba ho tanterainao araky ny habe indra fosiny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy, lay manana fahefana mindra fosy amela heloka, lay manana fahefana hamonjy anay, mivavahana toy izany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, andeha hanambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy lay manam-pahefana mindra fosy amela heloka, manam-pahefana hamonjy atsika isika, ka ny fanekempinoana larana fahefatra no andeha iombonantsika etsika maneo izany finoantsika izany. Fanekempinoana larana fahefatra manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay mandaitra ny fahatanjotana, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe ary araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Riavana miditra amin'ny vanim-potoanany karemy isika, fibebahana, fivalozana, fifonana, fifadinana ratsy, fifadin-kanina, fanaovana asa soa, fanaovana asa fiantrana, fitokana mbavaka, vavaka mangina, vavaka amin'ny toerana maro samihafa, izany banjinina amin'ny vanim-potoanany karemy. Io koa ny anomanana ny fanahintsika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo amin'ny volana Martsa, ka manainga ny mpandray fanasan'ny Tompo rehetra hitsangana anao ny hira fa 875 ny andininy voalohany. 875 ny andininy voalohany. It's you.
Romanina toko 9 ny 240 sy ny 420. Romanina toko 9 ny 240 sy ny 420. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Fa ny fanahy ny mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ny Romanina toko 9 dia malaza amin'ny firesahana momba ny fanahy masina na ny antsoina hoe pneumatolojia. Io zany raha mindinika momba ny fianarana momba ny fanahy masina zany araka ny Paoly dia tsy afaka miala fa isan'ny latsoratra fototra na ny texte fototra ny Romanina toko 9. Roy aminy no resantsika ao anatin'izany satria maro be ilay izy no ao. Ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny mahazanak'Andriamanitra. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Re miara-milaza zany dia co-attesté na co-proclamé na témoigner avec. Izany hoe raha misy olona milaza amin'ny tenany hoe za zanak'Andriamanitra dia fanahy masina koa mitsangana amin'ny teny hoe marina izany. Na mitsangana izy miteny hoe tsy marina zany fa izy koa manana zanaka ohatran'io. Rehefa milaza tena zanak'Andriamanitra ianao dia mihevera tsara so tsy miara milaza aminao ny fanahy masina. Ny attesté na mi-certifié zay no dikan'io. Fa tsy noloatra milaza tena zanak'Andriamanitra io zanak'Andriamanitra daholo fa zay tondroany fanahy masina. Ianao zany rehefa mandeha dia misy manondro hoe io zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Na anam-piasana ianao na mankaiza ianao na mankaiza fa izy koa dia mifanohitra amin'izany koa no ataony. Misy olona tondrony hoe tsy zanak'Andriamanitra io, tondrony foana ao an-damosina hoe tsy izy io fa mody fotsiny fa tsy izy io. Zay dikan'io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zay ilay zavatra voalohany hoe zay ilay fifandraisan'ny fanahy masina sy itsika ny mahazanak'Andriamanitra. Izy no manondro hoe io zanak'Andriamanitra. Ary mety miamboho mihitsy izy indraindray poika raha tsinona ko Andriamanitra nanjanaka ohatran'io. Mila mitandrina zany raha milaza tena ho zanak'Andriamanitra fa manondro izy. Ny zavatra faharoa amin'ny 120 dia ny fifandraisan'ny fanahy masina amin'ny vavaka ataontsika. Teo ny fifandraisana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fifandraisana amin'ny vavaka ataontsika. Mamonjy ny fahalementsika izy. Ina moa ilay fahalemena roa karazana. Voalohany tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Itsika zany dia tsy mahay mivavaka. Satria ny vavaka tsy hoe kabary tsara lahatra akory. Fa mety senti-poray dia vavaka. Mety fiandrenana lanitra ray dia vavaka. Mety fanginana anankiray dia vavaka. Mety ho fehezanteny lava be parainy andro vavaka. Ka tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Inona tsara ny vavaka atao amin'Andriamanitra? Tsy haitsika fa fanahy masina manampy atsika hivavaka. Satria ny vavaka ny fanalahidiny valim-bavaka amin'ilay mpanao vavaka sa amin'ilay mandray ilay vavaka. Ahoana ny vavaka milaza fa tsara ny vavaka? Za mivavaka ve milaza hoe tsara ny vavaka vao misy valina izy satria saly Andriamanitra mandray ilay vavaka ny milaza hoe tsara zany vavaka zany. Zay ilana fitandremana. Tsy ny fahaizana mivavaka na ny misentosento na mitolokoloko akory no azoan'io vala. Fa tena voarain'Andriamanitra ve ilay vavaka? Ary zay ilay mamonjy ny fahalementsika ny fanahy masina mitondra ny vavakantsika mankany fa hivavaka io tsy tonga. Ary ny faharoa anatin'izany ny fona amin'ny fitaraina tsy azo tononona. Ilay anankiray zany misy kôdy. Tsy ny vavakantsika rehetra amin'ny tenintsika rehetra mankany fa misy kôdy décodena izy io. Efa manao siansa misy hoe ARNM. ARN messager. Mpitondra hafatra ny asan'io amin'ny kôdy genetika ianao misy an'ilay izy.
dia ohatr'izay koa nataon'ny fanahy masina zany mitondra an'io. Fa zao koa nefa ahitsiny raha mivavaka ianao any fanahy masina sasatry ny mifona eto ambadika eo laingany kambony aza meno. Mbola ahitsiny fa be dia be koa ny vavaka tsika sady tsy mahay mivavaka tsika no mandiso vavaka. Zay no mahatonga anao Ziliam tetenao dia Zildany lasanao. Satria izay tsy io fa ito izy ny fanahy masina. Izay no mahatonga misavatra nangatahanao tsy tonga fa zavatra tsy nangatahanao tonga. Misaora ny fanahy masina amin'iny satria nahitsiny le vavaka. Nahitsiny le vavaka. Tsy diso akory io efa nahitsiny fanahy masina. Fa be dia be reny vavaka ataontsika reny zany tsy mandeha mizelona fa nefa kosa ny soratra masina hoe mivavaka aza ny tsara. Tsy mety indray le tsy mivavaka satria le fanahy masina indray manjary mijery ary le ty to tsy hivavaka za foana mivavaka ho azy. Fa na zany ara mila misaina isika fa le vavaka ataontsika reo sady tsy mahay tsika ny be diso. Fa ny fanahy masina mbola manitsany mifona amin'ny fitaraina tsy azo toroana izy Andriamanitra ihany mahay ny kôdy nalefa ny fanahy masina any aminy ihany. Mba hangata io fanahy masina io rehefa mivavaka. Fa izy zany mbola mametraka an'io midécoder-n'io mankany an-danitra zany hoe tia ny tena omena azy. Ahitsiny le vavaka ataontsika. Ary izay le araka an'Andriamanitra ny fifona no an'ny olona masina. Rehefa mivavaka ianao zany kay mivavaka koa ny fanahy masina. Ary zany mamparakleto avoka azy amin'ny zavatra rehetra. Ka matetika tsy manamaivana ny anjara toerany fanahy masina ao anatin'ny vavaka. Nay tsy manonona mihitsy fanahy masina ianao. Fa i fanahy masina ny tena mivavaka anao mitondra ny miakatrany izy. I fanahy masina. Zavatra roa zany izy teo hoe ny fanahy masina zany no tondro, marika, éducateur mahazanak'Andriamanitra anao. Raha vao tsy tondrony ianao tsy zanak'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina zany manampy atsika hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo, misaotra anao zay fanahy masina fa mitondronao zanak'Andriamanitra na vela eloka. Misaotra anao zay fanahy masina satria mifona ay ianao mivavaka ho anay, mitondra ny vavakay, manitsy ny vavakay. Miditra amin'izao karimy zao zay ampianary mivavaka zay. Mpianaro zay hivavaka mangina, hivavaka mitokana amin'ny efitrano, mifady amina ho an'izay mahavita mifady amina, anao asa fiantrano, hitodika aminao, ananitra ny setinay mankany aminao. Ka azonay fivoam-poka voatendo mandrakariva zay voavela eloka sady azo fahasitrana sy famonjena. Da io izy rehetra ezaka atao amin'izany karimy zany mba maro ny olona iova fo anatony anao anova famindra hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Ka ianao Andriamanitra anomana anay amin'ny fandraisana fanasamy tompo koa amin'ny mpandray fanasamy tompo. Ka mikely sy lehibe amin'ny tanora eto aminay dia olona hitoerany fanahy masina, tondroany fanahy masina sady anaovany fanahy masina vavaka. Misaotra tompo. Amen. Homanitsika ny ravala amin'ny 770 nandininy voalohany misy ireo evantsika zay manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra. Ny zazakely raha velo manantso balika nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny reto ray aman-dreny reto raha velo manantso njakadrina sy randrena solo kolona malala. Oraintsika ny hira dia iroso anatrika ny alitara masina izy ireo. Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny reto ray aman-dreny reto, Andriamanitra tompony fahavelomana, Andriamanitra mpanomeny aina. Hoy soratra masina, fa ianao nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrao am-boka, antrana kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho tolotra ho amin'ny Tompo.
koa dia tolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany io natrehanao. Mankasitraka anao izahay satria mamindra fo ianao, tsy miovy ianao isaky ny taranaka amin'ny fandimby. Vavolombelonjany reto fianakaviana reto ka mimpifaliana amin'ny fiangonana. Ianao ny mpamorona, ianao ny mpahary, ianao ny mpamelona. Koa ianao ny mampiditra ny zaza ao anatin'ny fianakaviana, ampiditra azy ao amin'ny fiangonana firenena. Hitan'ny ray aman-dreny ianao, hikarakarana, hanolokoloana, hanabeazina izao zaza izao. Hampanjaka amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana, ny fanantenana, ny finoana, hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany tokantrano izany. Toan'ny fanamazoto izy ireo amin'ny sakrameta hitaizana ny zaza sy hanolorana azy eo anatin'ny famonjenao mandrakizay sy ny fanekenao. Tahiko izay fiangonana mba hitaizy sy alehibe izay rehetra ankizy tanora amenao anay, mba ho vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana tokoa izy ireo. Izany no angatany amin'ny anaran'i Kristy ilay efa tianay. Amen. Dia miarahaba anareo amin'ny aran'ny tompo izay enty izao zaza izao ka tezao tsara hitombo saina, hitondro tombo fity, handroso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona ary handray ny sakrameta amin'ny fotoana mety izany. Koa dia miarahaba anareo ny men'Andriamanitra ny fara amin'ny anaran'ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra natratra ny andro anio ary dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamasinao ny lalako. Ho abolana toko 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Toy izao indray voavoray tamin'izao maraina izao. Ny fifanandekona iraisan'ny chapelle rehetra dia ataony sabotsy fa 8 ny volana marsa manomboka amin'ny 7 ora sasany eny amin'ny Fofikria Ilafy. Koa ny fisoratana anarana dia any amin'ny filohan'ny tarika hatramin'ny 12 ny volana marsa ho avy izao. Ny fitsidian'ny filohan'ny FJKM eny amin'ny chapelle militaire Ivato dia atao ny alahady 12 ny volana marsa amin'ny 2 ora sasany izay anasanantsika birao fiangonana ny sampana ny fikambanana sy isika mpianakavin'ny finoana. Ny fifampiaraban'ny homoneria dia ataon'ny zoma 17 ny volana martsa manomboka amin'ny 10 ora sasany eny amin'ny FJKM no Zato Hebrona. Misy ny fanakalozana fanomezana manomboka amin'ny vidiny 5,000 ariary tsy finosina. Ny fianarakiran'ny fikambanan'ny dekona sy loholona ho amin'ny herinandro masina dia manomboka ny alahady 5 ny volana martsa manomboka amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny akany. Vaovaon'ny sampana. Sampana skoto. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampatsahivina isika rehetra fa efa afaka jifaina eny amin'ny mpiandraikitra mpanazava rehetra ny paka Andriambavilanitra izay amidy amin'ny vidiny 2,000 ariary. Manasantsika rehetra mpiara-mivavaka handray anjara amin'izany ho fanohanana ny sampana. Mijanona ny afo sampana mena mpanazava rehetra rehefa mirava ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa fa tanteraka tamin'ny alahady lasa teo ny fifampiarabanana tratry ny taona teo anivon'ny sampana mpanazava stily. Isaorana mpikambana rehetra, kape, sakaiza, mpiandraikitra sy beazina nandray anjara sy niatrika izany. Ankasitrahana indrindra ny mpitandrina sy ny birao fiangonana tonga nanotrina ny fotoana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana Dorcas. Finaritra. Ampatsahivina isika sampana Dorcas sy ny sampana rehetra ary ny fiangonana fa misy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny hoe vehivavy Dorcas izay atao raha hariva amin'ny 2 ora sasany. Koa dia manantena ny fahatongavantsika maro.
ary aorinan'ny fampianarana dia isy ny fivoriana izay ho ataon'izy ireo. Sampana sekolelahady finaritra mijanona ny komity fahempolo taona sekolelahady sy ny birao rehefa mirava amin'ny fanompom-pivavahana izao maraina izao. Miditra amin'ny 7 ora maraina ny mpianatra sekolelahady rehetra ny alahady 5 volana martsa anatanteraka ny fianarana hira faneva ny fahempolo taona. Mivory ny mpampianatra sy ny birao sekolelahady ny alahady 5 volana martsa toy ny mahazatra, ny birao amin'ny 7 ora, ny mpampianatra amin'ny 7 ora sasany. Miverina daholo ny tany ketsa rahariva amin'ny 3 ora. Sampana tanora kristianina finaritra miantso fivoriam-be ny sampana izay ho tanterahana anio aorian'ny asa sy fampahirezana atao amin'ny akany ambony, anasana ny mpitandrina sy ny birao fiangonana. Mandray anjara amin'ny antsakira ao amin'ny FJKM Soamiavaka Philadelphia ny korala ny eo amin'ny rora sasany. Mankasitraka antsika mpianakavin'ny finoana tamin'ny fanjifana ny Opération Tacos, Andriamanitra hamaly fitiantsika. Tapakila miisa 2,700 no namidy tamin'izany, 1,950,000 ariary ny tombony azo, 1,443,000 ariary no efa voaray ary 507,000 ariary ny tsosa. Ho tanterana amin'ny alahady 5 volana martsa izao aorian'ny fanompom-pivavahana ny fifampiarabana atao amin'ny sosola ary anasana ny mpitandrina sy ny solotena amin'ny birao fiangonana sy ny mpikambana rehetra ny sakaiza. Atolotra ny STK ny rakitra faharoa anio. Sampanasa AFF finaritra ilazana isika kristiana rehetra eto amin'ny fiangonana, indrindra ireo efa mpandray fanasan'ny tompo, fa misy ny fiofanana karakarain'ny synodam-paritany iarivo avaradrano izay misy antsika antsoina hoe sekolim-piantafika ny alarobia 9 volana martsa sy ny 15 volana martsa manomboka amin'ny rora tolakandro ao amin'ny FJKM Analamahitsy, manantena ny fahatongavantsika. Ny 14 ka hatramin'ny 19 volana martsa izao ny tafika masina izay erana amin'ny fikambanana katekômena sy isika rehetra eto amin'ny fiangonana izay ho tanterahana any Arivonimamy. Aoka isika hitondram-bavaka izany asa masina izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny fikambanana katekômena misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Misaotra an'Andriamanitra fa totosa soamatsara tamin'ny alahady lasa teo ny fanokanana ny birao vaovao hitantana ny fikambanana andiany iray sy ny fanolorana ny komity fankalazana amin'ny 10 taona amin'ny fikambanana. Tanteraka soamatsara tamin'io andro ihany koa ny fifampiarabana noho ny taona 2020 koa misaotra ny mpitandrina, ny solotena amin'ny birao fiangonana ary ny mpikambana rehetra tonga nanotrina. Fiadanan'i Kristy ho aminareo. Fisaorana. Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Izao rasoa antavelon'ory zanona dia maneho fisaorana ny mpitandrina, ny dekônina, ny safifa, ny troazef, dorcas, sampanasa fitoriana filazantsara, ny fiangonana chapelle militaire Mpaibe tamin'ny dododonareo nampahery anay tamin'ny fahalasana ny vadiko Rakotomalala Jean Désiré tamin'ny 17 volana febroary. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fitianareo, ialana tsiny indrindra amin'izay tsy tratranjo noho ny hafenondrano be loatra. Izay indray ry havana vaovao iray, voninahitra ho azy irery ihany. Ny fifaran'ny dekôna amin'ny 20 martsa tsika izay mieritreritra ny rotsika ho dekôna dia misoratra amin'ny sekretariat zany satria mbola tsy anatin'ny groupe reo zany dia misoratra amin'ny sekretariat zany izay mieritreritra ny hiditra ho dekôna zany.
manana anjara fiteniny raha tsy tisany komitiny fahelopolo taona rehefa avy eo. Ny fisaorana koa avy amin'ny fiangonana zanakam-pielezana mangatokana tamin'ny fanampiana tamin'ny fikarakarana ny jobiliny zareo tamin'ny alalan'ny rindrakira nataony ampy fitia dia misaotra antsika izy ireo. Ny 12 martsa zany ny famanginy président FJKM antsika homoniry fa atao an'ny vato ariva izy io amin'ny roso sasany alahady ariva 12 martsa misy famelabelarina nataony zany hany dia manasa antsika rehetra ho tonga aminy. Ny vato koa zany nankaty tamintsika tatia tamin'ny famangina tetỳ amintsika izany. Ny fandaminana amin'ny liturgia dia ny manao 10 minitra ny sekulalady dia anatin'ny liturgia manomboka zao fa tsy alohan'ny fidirana. Dia efa le tompony anjara manaraka zany rehefa miaona mpitandrina dia efa ilazany izy fa alohan'ny vakiteny zany toerana misy azy. Miverina koa ny rakitra miodina zany isaky ny lahady voalohany sy ny fahatelo etỳ amintsika izany. Momba ny fiaratsika zany raha maika ody ianao dia aza lentika lalina be ato anatiny fiaranao fa mandreraka le mamoaka an'le olona andeha moaka fiara. Raha ianao koa mbola hivory avoayana tokotany aloha ny fiaranao vao miverina mivory ianao amin'izay tsy voahelingelina le olona. Dia manaraka tsy hamaky tsony ny fiara 90-31 zany mba avoaka zany fa akisika kely fa misy tery ao. Ny 1204 TBH zany mba angatahana akisika kely zany. Manaraka zany tsy tokony misy famakina mitonontsony raha tsy hoe misy pompier tonga zany fa manelingelina fa aza lentika lalina be ny fiaranao na avoay aloha vao mivory ianao. Dia ny komitiny 60e manana horesahana dia arak'izay misoratra amin'ny sekretera zany zay décorna vaovao zany amin'ilay fiofanana zany. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mpampianatra ahy fa le miarabanareo amin'ny aran'ny tompo vao mahakasika ny fankalazana ny jobily fa 10 taona ny sampana sekulalady. Rehefa nahazo fankataovana avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny biro-piangonana dia aseho manoloana ny fiangonana ankehitriny ny logo sy ny hira faneva nahazo ny lalany voalohany tamin'ny fananana izay natao. Na dia tao ara ny fotoana foy nomenareo mpifaninana dia maro no nanamaly ny antso koa isaoran'Andriamanitra lehibe izany. Koa dia miaraba manokana ireo izay tompon'ny sanganasa izay voafidy ary maneho fisaorana ihany koa ho an'ny mpandray anjara rehetra. Arak'izany ary dia ny logo voafidy ho marika fahamantarana ny fankalazana 40 taona ny sampona sekulalady dia ny sanganasany Ramatoa Ravelondrina Malala Noro Malala. Raha izy dia afaka mitsangana eny am-pitoerana fotsiny ka. Saotra tompoko. Voafidy tamin'ny Sambato 250 ny sanganasany izay hitantsika io zany fa nanaraka ny fenitra izay nitadiavina tao anatin'ny fitsipiky ny fananana. Hitantsika eo ny mampiavaka ny chapelle militaire Ampahibe ny sekulalady misy sarina mpianatra sy mpampianatra eo dia hita ihany koa ny teny faneva araky ny salamy fa 70 andininy 20. Manarak'izay mikasika ny hira faneva. Ny hira faneva nazo ny lalana voalohany dia ny sanganasan'ny Andriamatoa Razanajafy Livaniana izay namorona ny feony. Ny toniny dia Ramatoa Andriamanalinjafy Miantsahasina.
lohatenira ary ambony ary ny namorona ny feony. Ny lohatenira moa zany a dia ianao no mampianatra ahy. Zao a dia mangataka ny teknisianina andefa ny orona-peo a maneho zany iry zany, ira fanevy zany. Famamikiulochani fitiavanao raketi kwampuku irodidinao mandraki zaidewanao sahai sanjinao no manambarizao sekulia lahadi mizuruanao katimba iala mifitsipikao fayanao no mampianatra. Pili tirezeso faenimpulu tauna nitalianao amasinunao fanafana nifyangunanao recha sai sanjinao no manambarizao sekulia lahadi mizuruanao katimba iala mifitsipikao fayanao no mampianatra sai sanjinao no manambarizao sekulia lahadi mizuruanao katimba iala mifitsipikao fayanao no mampianatra katimba iala mifitsipikao fayanao no mampianatra. Isanganasy io a dia lany tamin'ny isanjato a 70 tao tamin'ny ripifidy. Izany zany dia midika hoe ny sampana velona rehetra tao amin'ny fiangonana dia afaka mianatra io hira fanevy eo manomboka izao mba tsy ho hira ny anoantsika amin'izay amin'ny fanomboana ny taom-pankalazana fa mba tsika rehetra izao a no miantsa ny la hira faneva. Manarak'izay a dia mbola manamafy sy manentana antsika mpiara-mivavaka mba hirotsaka anatevin-daharana ny komity fankalazana ny 40 taona ny sampana sekoly alahady. Koa aorin'ny fataom-pifavahana avy eo a dia iangaviana ireo rehetra efa nanolo tena ho mpikambana ao anatin'ny komity fankalazana sy ireo vaovao izay mbola tena tevin-daharana anatrika amin'ny fivoriana izay anomanana ny 12 Marsa ho avy izao a dia ny fanokafana ny taom-pankalazana ny jobily. Ka isy a ny fandraisana anarana ireo komity rehetra mandritra izany fivoriana izany ary koa no manana ny asa rehetra miandry amin'izay fanokafana ny taom-pankalazana izay. Anatin'izany fanokafana ny taom-pankalazana izany indrindra dia manentana sady ny fiangonana izay fa ny alahady 10 Marsa izao zany hoe amin'ny herin'ny anio a dia nomboka izarany valopy ho an'ny raky pahasoavana izay marika hita maso hoentsika isaorana sy idiran'Andriamanitra ny amin'ny soa rehetra resitsika taminy indrindra fa nandritra izay 80 taona ny sy ny fampianarana sekoly alahady
teto amin'izao fiangonana misy antsika izao. Izany voalobo izany moa zany dia averina mandritra ny fanokafana fankalazana amin'ny 12 marsa 2024. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen. Soran'ny présidentsika ny amin'izay ny ampatsahivana ny sekolalahady rehetra fa miverina ry ambony daholo. Mbola hita sekolalahady be dibe aty ambany sady andra teo ny tena toeranareo no mankalaza ny jobily. Misy ny fianaran-kira zany ho an'ny sekolalahady dia miverina amin'ny 10 minitra ny sekolalahady, misy hira ny sekolalahady mba tsy sampam-boaloboka foana koa ny ho avy eo dia any ambony any fipetrahan'ny sekolalahady rehetra manomboka izao. Ny mpampianatra zany hitazona ny mpianany daholo any ambony zany. Sietrak'Andriamanitra ny antsona ny malalanay sa ny ratatsalama baoly arisosy izy ho ny vadiny andriana ary voalala irisolo ny zanany andriana ary tsalama antrenena baoly andriana ary tsalama tovinena ery andriana ary tsalama ary eo amin'ny sapana mpanazava stily rakotoery ery zaka andry mivady sy ny zanany ao amin'ny mpanazava stily. Ny nofony dia miala eo ankadin-dramamy entina na izy mboninahitra n'Andriamanitra eto amin'ny chapelle militaire eto amintsika nio rehefa aveo amin'ny roa ora eto amin'ny fiangonana dia mampahery ny fianakaviana isika. Iroso amin'ny misy ny asa sy fampahirezana ataon'ny sapan'ny fifoazana rehefa mirava ny fiangonana dia miroso amin'ny rakitra isika ireo dekona sy ny sapana anafanantsika amin'izany. Amor
ny tsodrano. Zay tononao manareo amin'ny anaran Jesosy Kristy Tompo ho tanteraka aminareo izany. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian Jesosy Kristy Tompontsika. Hitahinareo ny Tompontsika ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompontsika ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompontsika ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloka. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.